Manolotra ny arahaba tompoko. Foana ny fampitandremana ny amin'ny fisian'ny alin-drano vaventy taty amin'ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara. Na izany na tsy izany aza dia entanina mba ho mailo hatrany ny mpiandrika rehefa mivoaka ny ranomasina aty amin'ny morontsiraka Atsinanana sy Atsimo. Aitsakilan'izay noho ny hamafy ny varatra azy dia mbola mitoetra mahery ny ranomasina aty amin'ny faritra avaratra Atsinanana. Ho an'ny mpiandrika amin'ny faritra iny dia arao atsakany sy andava ny toromarika omeny ny manam-pahefana ny fotony mba hisoroana ny loza mety hisy eo. Raha azo atao mihitsy ny tsy miandrika hatramin'ny talata ho avy izao, indrindra ho an'ireo izay mampiasa lakana madinika dia aleo mijanona mihitsy aloha mba hisoroana ny loza mety hisy eo. Raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny ety an-tanety dia mbola hita taratra ny tsiko mivaratra azy hatrany mandrafitra ny toetry ny andro raha ho an'ny rahampitso. Arak'izany mitoy ihany aloha ny orana somary miatoato aty amin'ny morontsiraka Atsinanana. Ny ilany Atsinanan'ny afovoantany kosa dia mbola andrahona na anjombona mety arahana herikerika manify ny voamaraina fatombanana isava-miandalana rehefa misandratra andro. Andrivotra ihany koa saika manerana ny nosy mihitsy. Raha mahakasika ny maripana indray dia manantena fiakaran'ny maripana isika manomboka amin'ny talata ho avy izao, indrindra moa ho an'ny afovoantany sy ny morontsiraka Atsinanana. Any amin'ny alarobia na alakamisy any aza dia mety hafana be mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina dia azo orana malefaka aty amin'ny faritra Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary mety hipaka hatrany Atsimo Atsinanana. Andrahona na anjombona mety arahana herikerika manify ny voamaraina fa isava-miandalana ihany rehefa misandratra andro. Ny ilany Atsinanan'ny atotany mihazo ny alaotra mangoro. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny tolakandro indray dia saika maimaina aloha manerana ny nosy fa mety ahazo orana hatrany ny aty amin'ny faritra Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Olalovana orana tandrifin-drahona ihany koa ny aty amin'ny manodidina ny Samborano. Mety hiverina andrahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro amin'ny faritra anatiny sy ny ilany andrefan'ny afovoantany. Raha mahakasika ny maripana indray dia tafiakatra 5-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Boeny, Betsiboka ary ny atotany ny faritra Menabe. Ho an'ny afovoantany kosa dia manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 na 20 degré ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny talata indray dia miamaina aloha manerana amin'ny Madagasikara, mety ahazo orana malefaka ihany indraindray ny aty amin'ny faritra Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Olalovana orana tandrifin-drahona ny manodidina ny Samborano. Ho an'ny ilany Atsinanan'ny afovoantany mihazo ny alaotra mangoro ary ny faritra Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana kosa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko. Raha ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana firy fa mananika hatrany amin'ny 4-30 na 5-30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny faritra Menabe. Hisy fiakarany miandalana kosa ny maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny afovoantany sy morontsiraka Atsinanana dia manodidina amin'ny 7-20 ka hatramin'ny 4 degré zao ho an'ny faritra anatiny ary eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 20 degré ny morontsiraka Atsinanana. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alarobia kosa indray dia ny tsiko ny varatra aza malefaka no mamaritra ny toetry ny andro, saika miamaina manerana ny nosy fa mety olalovana orana tandrifin-drahona amin'ny manodidina ny Samborano ary hitoetra ny zavona ny voamaraina ho an'ny afovoantany iray manontolo. Maripana dia misy fiakarany maripana ambony indrindra ho an'ny morontsiraka Atsinanana sy ny atotany mananika hatrany amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 degré ho an'ny afovoantany. Morontsiraka Atsinanana kosa dia mety hananika hatrany amin'ny 9 degré ary 5-30 degré hatrany ny aty amin'ny faritra avaratra andrefana. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.